Faly miarahaba atsika mpijery ny pejy sy ny mpanaraka. Arabena moa namana Andreas, tahina Madame Lewis moa afantarantsika anazy a. Salama Tsy tompoko. hoe tsy hoe alefa ihany izy ty any amin'ny page RJL, mino aho fa efa andeha ny partage. Mialatsiny moa pasteur fa mbola misy zavatra ataony de ohatrany lasa mitokana itsika androany fa tsy maintsy partagena amin'ny page RJL izy ahafantarany be sy ahitany be sy maro an'le fandaratsika. Zay sy namagna Lewis moa, Madame Lewis zany tafatafa eto andindinika ny tohiny raharaham-pirenena amin'ny zavatra mandalo eo amintsika. Izay nanaovana le thème hoe capture d'état par les mafias et ireo mpisandoka pouvoir koa. De manahirana izy ty de tsy maintsy miteny isika amin'ny zava-misy. Zay le fanjakana ny Besandry zany moa misy amizao. De miarabanao le Madame Lewis, omeko anao aloha teny fampiarabana. Ia, misaotra Monsieur Moustane. Tsy mandromandry ny tena moa, na matory, na mandeha, na miasa, na eny andalana, de amin'ny maha-malagasy any tena de miasa saina, malahelo, feno rano am-bava, tsy hita zay atao. Aneo hevitra anao moa enjena, tsy aneo anao ohatrany hoe mijery fotsiny zava-misy na de efa hita hoe tena hoe ohatrany fitenin'ny tanora hoe rodana tanteraka Madagasikara. Ka isaorako anao a, nanasay amizao andro zao a Monsieur Moustane, fitiava-tanindrazana moa zany mahatonga atsika na de te tany lavitra na de samy manana ny place misy azy aza dia tsy tsatra manazava ny zavatra tsy mety, ny zava-misy ao an-tanindrazanao. Ka eto koa de miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra zay anatin' zao crise, atao hoe crise olana iatrehan'ny firenena amizao fotoana zao, zay tsy araky ny eritreretana ozy nareo rehetra. Faly miresaka aminareo ndray, mitafatafa aminareo ndray, zay sy Monsieur Moustane. Misaotra tompoko. Madame Lewis. Oui, misaotra anao. Anomboatsika anazy moa ty raharahan'ny HCC ty zay manahirana ny saigna. Atsika taty moa niezaka nanomboka an'le izy resaka requête. I député Antoine moa nametraka an'le izy tany fa isika rehefa aveo nanao resaka requête populaire, indrisy manko hoe tonga amin'iny fanenjehana ny membre ny haute conseiller ny HCC reo zay nampitabataba ny rehetrarehetra hoe tsy ara-dalàna le izy fa tsy maintsy natao. Androany ray atsika mahita fa misy procureur général mangataka ny fanenjehana ny membre ny HCC hoe manakorontana. Tsy fantatra hoe inona le manakorontana am'le izy satria le fakanan'le requête ve, de nefa rehefa aveo natao hoe tsy mitombona le izy de iny anenjehana ny zala ary mampalahelo de mampalahelo reny olona reny hatramy zanaka renjehana asina menace. Efa nitenenina foana zay, fantenenitsika foana ane zany teto hoe misy fanenjehana ambadika ane ireny membre ny HCC reny, nefa olona nametraka nanome anareo fahefana izay fantatra fa fahefana tsy ara-dalàna de nataony nampahara-dalàna anazy ireny mbola sahanareo enjehana, menacena, ampitahorina. De ahoana moa zany hoe ny mpanao politika kely sy le vahoaka kely zay tsy manana fahefana andeha anenjika, andeha anara-maso ny fifidianana ho andeha ataonareo. Andeha anara-maso zany hoe concertation nationale eritreretanareo atao rehefa aveo sady tsy ara-dalàna. Zay ny tiako saritana, surtout indrindrandrindra moa atsika zanaky mifaritra zay manenjika hoe andao hiditra amin'ny resaka état fédéral. Izao ary ny ataon'le tantana manana fahefana mpitondra fanjakana amizao de inona ny zavatra andrendraitsika.
inona ny zavatra ny tombony mba misy famarinana andrasatsika. Tsy hoe zay tiany andeha ataony eo. Zay manahira, zay mo point voalohany amin'ny resaka HCC ary mbola mampametram-panontaniana ihany satria rehefa miresaka an'ireny amin'ny namana miaramila indraindray hoe samy miaramila reo misy ofisier de hoe nareo ve tsy afaka mandray andraikitra mba miaro an'ireo membre ny HCC reo mba andray décision maripototra mangarahara mijoro amin'ny heviny ry zareo. Le ofisier indray matahotra, ireo manana basy indray ny matahotra. De ahoana zany isika tsy manana basy? Zay le miteneniko hoe mampatahotra ihany ny zava-misy eo amin'ny firenena. Tena efa hita constaté mihitsy hoe misy capture d'état zany ao ny manambola, ny mafia, ny mpanao trafika zay matanjaka. Fa isika vahoaka zay mitady any hoanina isan'andro miatrika ny tsy ara-dalàna, miatrika ny tsy fandriam-pahalemana, miatrika ny tsy rarana, fa variana mitehaka, variana am'le populisme. Zany hoe inona moa nalaza tamin'ny herinandro hitako vidéo anao ny finanana brochette no nalaza fa tsy ny ao ambadika an'le hevitra hoe inona ty fa finanana brochette malaza am'izao de any mampitehaka an'le olona de mampalahelo ihany ny malagasy am'izany. Tsy haiko ahoana ny fomba fijerinao am'izany Madame Lewis? Oui, merci Moustane. Liana de liana tokoa tena rehefa hoe miresaka raharam-pirenena satria elaela ihany koa zay no lomany tanatiny io resaka raharam-pirenena io. Tsomponiko tsirairay zavatra andresana teo Monsieur Moustane mikasika ny resaka HCC. Zao moa zany zareo vao mahita hoe zay fangalana reo membre ny HCC sasany reo ao satria io izay ange no ny tadiavina tamin'ny voalohany efa novandrafitra ravana tanteraka io. Fa noho ny famehan zareo manjary tsy ara-dalàna ny fangalana zareo fahefana raha tsy misy avalina ny HCC zay na tonga ny najanona teo aloha. Fa noho ny fitiavana fahefanany zareo de izay koa nanasorana an'ireo kajikajy politika maloto le izy Moustane. De tsy mahita fandikan-dalàna goavana nefa ny ataon'zareo maka an'ireo membre ny HCC sasasasany de tsy maintsy amoronana dossier mba ahafahana manaprofo hoe izao nanasorana azy. Efa niserena zareo tamin'ny fametraam-pialana fa mbola tsy nanao. Efa serena natao menace, misy basy mihitsiny ary tonga hatramin'ny fanaovana IST zany amin'ny famorona dossier maloto de tonga hatramin'ny fanasiana IST an'ireo olona reo. Intimidena mihitsy horohorona hatramin'ny havany. Izay fandehan'ny HCC ao. Politika maloto, lalao maloto. Zay mahatonga na miteny foana hoe Didry Besandry manao ohatrany copie-coller an'i Poutine zany Mokondo andao hoany fa tsisy miraharaha lalàna zany ary zay mahatonga na ny publie maly hoe maninona raha tsy asiana lalàna tsony ao de anareo jilamboto no mitondra ao satria zay ny tiavanareo an'le tanindrazana. Mikasika ny resaka ny publieko taloha koa hoe resaka hoe mihinana manao fety la bombe ary amin'ny plage ny Majunga. Oui, mampalahelo le vahoaka satria raha vao miteny ianao tsy mihevitra anao tokoa no dinina ho lalinina fa le resaka sakafo zay mahatonga na ny teny hoe tena mbola sakafo tokoa ny olana antsika ao. Mba eritrereto kely moa zany Monsieur Moustane. Président ny refondation mandeha makeny amin'ny boro. Ataontsika hoe mirevy moa zany reny amintsika. Mirevy manala azy eny amin'ny boro. Ny président ny refondation zay mpanaka lehibe ny exécutif. Lehibe ny exécutif izy Ny président ny assemblée zay mpanao lalàna, mpanara-maso ny exécutif. Miaraka amin'ny salamy fandombera mihinana brochette eny amin'ny boro. Ny olona rana-maso sy ny mpanara-maso miaraka amin'ny revy mitety ny era Madagasikara à gauche à droite. Inona tsony zany moa iza no atokisana eo? De mino ve anao fa tsy mitovy tandem
faran'izay inona moa alaiko foana ny teny tanora hoe faran'izay zokony mbola tsy hoe tovy tandem fa samby misy kozikozy toliara ray fiavinao. Ny mpanara-maso no arana-maso no miaraka amin'ny revy, miaraka amin'ny balady mitety any eran'i Madagasikara. Iza ny atoky? Iza ny vahoaka majinika no rebirebena amin'izany fa raha ny olona mahalala tompoko tsy tokony hanao fiainana ohatran'ireny zareo. De mieritreritra ve ianao fa vita anara-maso ny mpanina sy teny? Nefa zareo olona miaraka salaka sy ravim-body miala tsiny. Za de tsy matoky hoe andeha amin'ny misy zavatra andeha amin'ny laoniny ao. Zay zany no fomba fijeriko. Ny fandikan-dalàna zay misy io de tena mirona any amin'ny hantsana Madagasikara. Zay zany fomba fijeriko eo. Ary zay mahatonga na miantso foana ny vahoaka ho jerena fotsiny ve reo. Matahotra zay fa vao manao hevitra de migadry. Zany ny zavatra tenenin'ny vahoaka. Mitaraina reo moa fa tsy afaka miteny fa amin'ny maha-olom-pirenena ny tena de tsy iraviravin-tanana fa tsy maintsy mampapatatra ny vahoaka ny zava-misy. Na de matahotra reo vahoaka reo. Tsy zainina ny rasana. Tsy zainina ny rasana ifandikan-dalàna, fanaovana borovo, finanam-bolam-panjakana. Raha tsy teny zao tamin'le hoe tany Majunga iny de misy vola amina sakosy be tsy hita. Atao inona le vola amina sakosy be hoentina any Majunga? Anaovana inona? De tena hoe rofina ve le volam-panjakanao, volan'ny vahoaka ve de anaovana rola bomba? Za taloha tena hoe ny mpanina moa zany fantatsika izy zany izy manao sosialy efa solombava voafidin'ny vahoaka izy. Fa zao tena za teneniko anao tena lasa dessus be za aminazy. Tsy napoziko hoe impanina sy teny lasa mivadika ohatran'io, ohatran'ny hoe didiny besandry, tsy manara-dalàna, adininy tanteraka. Fa reny ny tokony olona filoham-pirenena. Nefa jereo ny comportement io. Tena diso fanantenana tanteraka za aminazy. Ary matetika izy foana ny voatoninao. Voatonina satria na izy mikabaro ary tena aharihary mihitsy. Tandremo mikitikitika andreo karana, manenjika andreo karana reo mikitika andreo. Fantatr'olona hoe tsy malagasy ny vadinao fa tsy zany mihitsy ny olana Madagasikara. Tsisy na de niresaka an'izany akory. Fantatr'olona hoe ny karana tena anisany hoe tena monopolise an'i Madagasikara. Fa mifangatan'olona de tsy tokony marché ny jirama ny rano aty nomena roso amin'ny karana ary. Fa manina raha tsika manao an'izay direct. Manana rena-kibony tany koa tsika afaka vokarina io. Fa de mbola naverina any amin'ny karana efa zay nitadiavana fanovana teo. Le fanovana, ny fanasorana ny Rajoelina tsy maninona mihitsy ane. Satria samby mitady fanovana tsika rehetra. Fa pirany teo aloha tena pira. Pirany teo aloha, izay natonga ny olona hoe raha vao any daholo reo rafitra misy reo. De andao tsika hiaraka andeha andinika fifidianana. Fa tsy hoe andao tsika andeha irevy, andeha mony tsapika, de andeha angalao ao andeha ry Majunga, de tetery nyareo nampanantena ny vahoaka ny sava rehetra hoe roana ny vazaha. Na de tsy de zay loatra ny olana vahoaka fa le olona vahiny monopolise nge ny olana fa tsy le vahiny mipetraka Madagasikara. Ary le vahiny mipetraka Madagasikara koa tsy zareo loatra ny olana fa le gasy mitondra fanjakana zay mamevany andreo vahiny reo. Mivarotra tanindrazana mihitsy am'le vahiny. De io no arovana am'izao fotoana zao. Hoe tandremo. 2023 impanina ny teny an'izay tany Asava. 2026 izy miteny ndray tandremo manenjika an'ireo. Fa namana reo karan'ireo. Nefa ny marché ny jirama zay nanasorana ny ministra teo aloha iny zay tsy nanaiky. Amezana an'ireo marché ny jirama reo zay nanasorana azy ny intimidena ny menasena mihitsy izy mba hampidiny vavany. Nomena an'ireto karana zay arovana be reto. Ka zay Monsieur Moustana zany zavatra resako eto hoe mampalahelo ny zava-misy mampalahelo ny zava-misy. Oui, meko anao ndray ny fitenena Monsieur Moustana. Oui, misaotra anao Madame Lewis
tena tsara ny Oui, tapaka le feo monsieur Mostane. tsy mandeha micro ka zafady. Oui, oui. Misaotra anao madame Lewis, misaotra anao ny namerina kely tantara iny averiko ndray le izy hoe ny fanovana ny zavatra nitadiavina. Izy manko le voalaza anao teo hoe fahitako an'le izy fomba fijeriko Oui. ohatra ny teneninao moa i Panina teo le ohatra ny resaka jalousie zany raha jerena anazy satria atsika moa ataony zalahy am'izao hoe alahelo toerana fa miverina kely am'le izy hoe nanana toerana ambony tao monsieur Mostane tsy manapaka ny tianao fa ny asoroko niala za moa zany niala tam'izay raha ohatra alahelo toerana izy tokony janona tao zany de niaraka nihinana tao. Voilà. Ka tsy mazava misasany moa le mahatonga atsika miteny madame Lewis tena tsy mazava misasany satria tsika zany miteny raha ny fanovana na nesorana ny fitondrana teo aloha fanovana inona moa le izy hitatsika nanenjika teo tsika niteny tsika tam'le fitondrana hoe ok be de be tsy fanaran-dalàna de andao anovo be de be ny fanambakana ny malagasy andao anovo nefa kanjo ny zava-misy am'izao tena kairy zalahy reto ohatrany hoe tiany zalahy ihany zany le teo aloha fa tsy izy ny hinana de alahelo ny anazy. Mazava be tena mazava. Tiany zalahy hoe ny zavatra nataony fitondrana teo aloha tena tiany fa saingy fotsiny hoe tsy izy ny hinana an'le izy androany izy am'le toerana de lasa izy indray mihinana tsy hoe copie-coller ihany manao hoe za mihinana zay eto amin'ny pouvoir zay mihinana betsaka noho ny anareo teo aloha zay zany tompony fahefana am'izao ianareo nanao an'izao zay anao pira noho ny anareo satria ianareo tsy manara-dalàna indrindra androany efa hita moa ny constitution zany tsisy fanaja tsisy zavatra ndrarahiny zalànazy tsony fa rehefa metimety aminy de alefa le resaka fa zao iverenako ihany le hoe le fanovana ny tadiavina satria io HCC io indrindrandrindra io filoany HCC io ny fototry ny olana ao a Madagasikara atram'izay nefa io ndray androany ny tena omena protection satria izy ny miaro le fitondrana misy de raha jerentsika ny tantaran'io HCC amin'io mirekety rehetrarehetra sy le zavatra nataontsika amy resaka mandeha tokony anankidimy zany ny mpitsara tao anatin'le hoe efa nanaiky le rekety tamy voalohany